Manahoana daholo nareo tonga sao ato amin'ny fandaharana madimaso araka ny hitanareo dia ety amin'ny toeram-pitsaboana ety misy anay amin'izao fotoana izao satria hanomboka aloha hevitra lehibe vaovao anankiray tsika dia ny fahasalamana. Oui. Bonjour. Manahoana ianao? Petrapetra? Oui, merci. Satria moa fahasalamana ny lohahevitra no resantsika tamin'ity herinandro ity dia reto indray zanam-panontaniana atao amin'ny page Facebook-ny Madimaso. Raha marary ianao dia iza no miantoka ny fitsaboana ny mpampiasa sa ny fianakaviana sa ianao ihany? Firy kilometra miala ny toerana misy ianao no misy toeram-pitsaboana na hôpitaly? Manarak'izay dia hoe manana sosikevitra ve ianao entina hanatsarana ny sehatry ny fahasalamana eto Madagasikara ary farany hoe ohatrinona ny latsakemboka alohanao ho amin'ny fiahiana ara-tsosialy. Zato indray no isan'ny vidéo namaly an'ireny fanontaniana ireny ary 770 ny j'aime, 10 no namaly tao anaty commentaire ary misy 266 partage. Doaroarantsika avy hatrany ny zava-misy eny amin'ny fiarahamonina eny. Raha marary ianao dia iza no miantoka ny fitsaboana ny mpampiasa sa ny fianakaviana sa ianao ihany? Manodidina 15,000 eo. Arivo eo ngamba. Miankina amin'ny toeram-piasana dia ireo amin'ny toeram-piasana no manaisitra ny vola latsakemboka izay arotsaka amin'ny knaps aloha. Dia toeram-piasana no karakara maka zay. Tenako ihany manao tahiry amin'ny tokantranoko amin'ny isanjavako ny tenako aloha hatramin'izao. Mbola tsy mandoa satria mbola mpianatra. 2,000 isam-bolana. Eo amin'ny 2,000 kely. Eo amin'ny 500 isam-bolana. 3,000 isam-bolana. 12,000 teo foana. 2,000 isam-bolana. 2,000 ariary. Tsy mandoa. Ny tenanay mianakavy ihany satria izaho moa zany olona miasa tena dia tsisy mifampitsabo raha tsy izay mianakavy ihany. Izay le miasa moa zany zao dia misy hosty dia ny mpampiasa foana matetika tsy izay manao hosty. Ihany misy mpampiasa aloha zany zao miantoka ny fitsaboana. Zany zany hosty. Ny mpampiasa? Zaho ihany miantoka ny fitsaboana satria izaho miasa tena. Zany miantoka ny fitsaboana rehefa marary satria izaho miasa tena sady mbola Ihany tena fitsaboana fa tsisy fianakaviana. Zaho ihany. Vatako. Vatako avao no miantoka ny fitsaboana. Vatako avao. Vatako. Rehefa ty tegnako avao zany ro miezaka tegnako ohatsy misy le manana. Ny tenako aloha fa raha tsy ohatra fa tsy ampy dia raha ohatra tsy fianakaviana manampy. Ohatra tena miasa zany dia tsy maintsy mpampiasa tena zany ro miandraikitsy azy. Za ihany zany mimerda mikarakara ny tenako sy ny hoe manatona ny tombom-pahasalamana. Zaho dia miantoko resaka fitsaboana na mivady aman-janoko zegny nakarakarahazegny koa le andriketiko zegny fa za fogna zegny Za tompon-tena ihany. tegnako ihany mikarakara ny rahako satria za moa zany mandray pension par mois. Za ihany. Za aloha raha marary dia za ihany no miantoka ny fitsaboana ka zaho ka tegna. Firy kilometra miala ny toerana misy ianao no misy toeram-pitsaboana na hôpitaly? Toeram-pitsaboana Katriandrina zany dia eo amin'ny 100 kilometra eo eo. Satria misy an'ireny tompolezo ireny zany dia ireny no hôpitaly atao hoe akaiky. Fa raha tsy amin'ny hôpitaly lehibe zany no lazaina dia amin'ny 1 kilometra sasany miala ny toeram-ponena zany no misy amin'ny hôpitaly lehibe. Zany hoe akaiky satria dia tsavolo zany no hosty anay. Raha ohatra ny anazy zao hoe akaiky ihany eo amin'ny 1 kilometra eo dia mahatonga. 1 kilometra. Vatako. Vatako avao no miantoka ny fitsaboana. Vatako avao. Vatako. Rehefa ty tegnako avao zany ro miezaka tegnako ohatsy misy le manana. Ny tenako aloha fa raha tsy ohatra fa tsy ampy dia raha ohatra tsy fianakaviana manampy. Ohatra tena miasa zany dia tsy maintsy mpampiasa tena zany ro miandraikitsy azy. Za ihany zany mimerda mikarakara ny tenako sy ny hoe
manatona ny tompo-pahasalamana. Za dimy antoko resaka fitsaboagna na mivady manjanoko zegny nakarakarahan'zegny koa le andriketiko zegny fa za fogna zegny za tompotena ihany. Tegna ko ihany mikarakara ny rahako satria za moa zany mandray pension par mois. Za aloha raha marary dia za ihany miantoka ny fitsaboana zaho ka tegna amin'ny 1 kilomètre dia fa misy atsasaka kilometatra eo zany no misy toeram-pitsaboana. 1 kilomètre eo eo amin'ny 2 kilomètre eo ngamana. 1 kilomètre eo amin'ny 1 kilomètre sasany. 3 kilomètre 100 mètres. Eo amin'ny 8 kilomètre eo. 1 kilomètre eo sa. 1 kilomètre. Eo amin'ny 600 mètres eo. 2 kilomètre. Eo amin'ny 500 metatra miala amin'ny trano ipetrahanay. 2 kilomètre. Manana sosikevitra ve nao entina hanatsarana ny sehatry ny fahasalamana eto Madagasikara? Tokony mba jerevana le fari-piainan'ny olona zany dia mba tokony satria efa mihasarotra zany dia tokony mba atao amin'ny araky ny tokony ho izy le izy. Raha ny tena marina aloha zany tokony ampanantonina eny fotony mihitsy ny toeram-pitsaboana mba ahafahany vahoaka tsirairay misitraka ny zony eo amin'ny lafin'ny fahasalamana. Tsara ny hananan'ny tompo-pahasalamana fitaovana feno sady raitra amin'ny tokony ho ilain'ny fahasalamany vahoaka. Tandriny vatana no azo atao amin'izao fa ny fanafody ny alafo ny fanafody. Rehefa manao ny fitandremana ny fahadiovana sy ny sakafo madindiana iarovana amin'ny aretina. Mila pitomboana ny fitaovana sy ny olona mpitsabo eto Madagasikara. Mila mitandro ny fahadiovana. Tokony hanangana fikambangana aloha zao ohatra ny sahala amin'ny telo de santere. Ho ana kokoa zany mba hoe sehatra tsaratsara kokoa ohatra ny any amin'ny privé ny tompo-pahasalaman'ny fanjakana fa tena ratsy ny kalitao. Io amin'ny tontolo ambanivohitra zany tokony mba asia toera tompo-pahasalamana asia sage-femme izy tokony hoe izay mpanambola avao no resin'ny dokotera fa izay olo rehetra zany mitovy vilain-tava. Mila mamonjy tompo-pahasalamana ny rehetrarehetra. Fa sy tokony atao lafo loatra zany ny vidy fanafody fa tsy takatra anay madinika. Tokony manao fanavakavahana ny olona any amin'ny hôpitaly. Raha mafisina tsara ny fianarana any amin'ny anjerimanontolo dia sorina izay mety hoe mampitarozaka amin'ny fianarana ohatra ilay paramètre privé na. Tokony mba mandray an-tanana ny fanjakana amin'ny resaka fitsaboana mba hamavanana ny vidim-panafody mba ho zakany be sy ny maro. Tokony hamavanana ny vidim-panafody na any amin'ny CSPD na amin'ny hôpitalim-panjakana na amin'ny tsy miankina dia torak'izay ihany koa ny fidirana hôpitaly. Fampiakarana ny vatsim-pianaran'ny mpianatra indrindra ireo mpianatra miomana ho mpitsabo dia fampiroboroboana ny infrastructure indrindra ny hôpitaly sy ny CSB manerana ny Madagasikara. Ny vahoaka rehetra zany tokony anatina tompo-pahasalamana fa tsy manao dokotera tena. Dia faharoa manarakaraka an'izany raha mandeha ny hôpitaly zareo dia tokony maro le fanafody masanna zany le fanafody amin'ny hôpitaly karakarana an'le vahoaka. Tsy manao dokotera tena dia mila mandray tsy mihinana maloto, mila mandray amin'ilay misy odomoka. Tsy manao dokotera tena zany fa miankina amin'ny fahasalamana ny fahadiovana. Ya raha marary dia magnatona ny dokotera. Mila mandeha miboaka ay ambanivohitra ty matetika. Mila ilana hôpitaly atao izahay. Mandray an-tanana anay, manao fizaham-pahasalamana, mampisafo, manao vaksiny. Ho avy matetika nareo. Tokony mila ho jerevana matetika zany zahay satria lavidavitsy toerana misy anay io. Miankina fanjakana zany amin'ny hoe hanamboarana fe lavidavitra ny misy anay eo amin'ny 1 kilomètre lavidavitra isika posiny mandeha aminay agny. Satria zany hoe tokony mba hiharikitra zany mba hisy hôpitaly akaiky. Zay ny fahaizana mba tokony hisy hôpitaly. Ohatrinona latsakemboka alohanao ao amin'ny fiahina ara-tsosialy.
2000 ariary par mois. Raha ena manokana dia 500 sy arivo. Tsy mandoa izay satria miasa tena. Tsy mandoa. Roa arivo tsy mandoa angamba. Tsy mandoa. Dimanjato sy telo eo ny ao anaty FSDP sy rehefa anaty FSDP. 5000 isam-bola. Roa arivo ariary. Roa arivo. Hatreto aloha dia mbola tsy misy ihany koa ny latsakemboka izay aloha. Tsy mandoa, tsy miasa. Tsy mandoa. Tsy misy. Tsy mandoa. Zahay aloha ilay tena tsy misy satria tsy raha misy asa sahay zahay fa raha ty agnaty ala atoy avao zahay tsy misy hoe latsakemboka hoe halatsa ay amin'ny fanjakana. Eo amin'ny 25. 1 million isam-bolana. 100 000. Zaho mbola tsy mikambana 10 000 francs. Mora ahitana asa tolo, mora ahitana asa tolo, mora ahitana asa tolo, mora ahitana asa tolo jiaby raha tokony mazoto zany le sady. Fa ny tena mahazo vahana amin'izao moa zany dia resaka communication, langue dia ny environnement zany. Tsaratsara sansy. Malaky mahita asa amin'ny raha rehetra ataonao. Karaha environnement zao. Droit fianarana lalàna satria tsy mora ahitana asa tolo, mora ahitana asa tolo. Manodididina 15 000 eo. Arivo eo ngamba. Miankina amin'ny toeram-piasana dia ireo amin'ny toeram-piasana no manaisitra ny vola latsakemboka izay arotsaka amin'ny knaps aloha. Dia toeram-piasana no karakara maka zay. Tenako ihany manao tahiry amin'ny tokantranoko amin'ny isanjavako ny tenako aloha hatramin'izao. Mbola tsy mandoa satria mbola mpianatra. 2 arivo isam-bolana. Eo amin'ny 2 arivo latsaka kely. Eo amin'ny 500 arivo isam-bola. Real isam-bolana. 12 500 francs. 2 arivo isam-bolana. 2 arivo ariary. Tsy mandoa. Teninao zay tenitsika ho antanitsika ny dokotera ary aloha valy ny analizitsika tamin'ity herinandro ity. Raha ny analyse voaray aty an-tanana indray dia BDP tsika mbola lavitra toeram-pitsaboana any ambanivohitra any. Ny ankamaroantsika koa dia samy antoka ny tenany rehefa ohatra hoe marary raha mandeha hôpitaly na ohatrohatran'izay. Manarak'izay dia mbola tsy ary fomba ary tena tsy ary fomba tokoa ny toeram-pitsaboana eto Madagasikara. Amenonan'izay moa dia BDP nanome sosokevitra eo amin'ny fanatsarana an'ireny fitaovana ampiasaina any amin'ny hôpitaly ireny indrindrindrindra ny hôpitaly Mpanjakana. Eo ihany koa ny fangatahan'ny olona ny fanarahana maso akaiky ny fifaneraserana amin'ny mpitsabo sy ny tsaboana mba hananany marary rehetra zomitovy. Raha ka commentaire moa zany tsika dia ozy izy Randriamalala Bonhomme hoe eo amin'ny fikarakarana sy fandraisana ny marary no mbola tsy manara-penitra ary tokony ho raisina ara-dalàna ny marary rehetra. Toy ny mahazatra moa dia arahantsika 2 minitra vidéo nalefandreo solotena Madimaso isa-paritra. Matetiky la famille zay mikarakara izy kofa za marary. Kofa marary la famille fo mikarakara. Olo mampiasa za. Tsy maintsy dirany la famille. Lavidavitra eo amin'ny 2 kilomètres eo. Ouais, 500 mètres. Eo amin'ny kilomètre 10 tsy ampy 1 kilomètre. Eo amin'ny 5 kilomètres. Zo mbola étudiant zegny tsy dia mahay raha momba igny loatra. Izy ça dépend na aretigny zay tena marigny. Tsy haiko tsara be. Za aloha tsy mahay droit zegny. Zafady fa zay tsy haiko. Fahasalamana loharanon-karena voalohany ozy izy tsika mahakasika an'izay ihany lohahevitra resantsika eto amin'ny herinandro manaraka. Mandray sanjara dia marihana moa fa misy foana loka hozaraina tanatin'ny fandaharana toy ny efa nisy tamin'ny saison voalohany. Dia efa hitantsika eo amin'ny page Facebook Madimaso sahady ny fanontaniana izay afaka valiana amin'ny herinandro manaraka indray. Veloma daholo dia manaraka indray. Isan-kerinandro eto Madimaso, miteny ianao, miteny isika. Veloma dokotera. Veloma Enso. Araho isaky ny alatsinainy, ny alarobia, ny zoma ary ny asabotsy ny fandarana Madimaso. Raha te handray anjara ianao dia mandehana eo amin'ny page Facebook Madimaso ary valio fanontaniana izay mipetraka isan-kerinandro amin'ny alalan'ny vidéo na sary na commentaire. Ny vidéo ataonao dia azo alefa MP amin'ny Madimaso na koa alefa mailaka amin'ny madimasotv@gmail.com.